Tafombovoava tanteraka kosa indray Omaly no nifarana tafombo ofisialy ilay fampirantiana ireo karazam-bola efa nampiasaina teto Madagasikara izay nokarakarain'ny Banky foibe. Mifanandrify tamin'ny fankalazana ny tsingerintaonan'ny Banky foibe moa ity hetsika ity arak'izany dia maro ireo mpitsidika na mevonahitra izao fotoana izao. Fahombiazana tanteraka no azon'ny Banky foibe na ny BCM izay nikarakara ilay hetsika fampirantiana sy fanentanana nampitondraina ny lohahevitra hoe exposition sur la monnaie et autres instruments de paiement izay nanomboka ny 14 jona ka nifarana Omaly alahady. Nahatratratra amin'ny 7 arivo tokoa ny isan'ireo mpitsidika ity hetsika fampirantiana sy fanentanana ity izay nitotsaina tetsy-Antaninarenina. Na dia natokana ho an'ny mpianatra tokoa aza ny hetsika dia nahaliana ny sokajin'olona rehetra izay tonga maro mitsidika an'Antaninarenina araka ny nambara tompon'andraikitra taminay. Tanjona tamin'ity hetsika ity ny anentanana ny olom-pirenena amin'ny tokony kojakojana ny vola sy ny anajana azy. Mahavery vola ny fanjakana malagasy tokoa ny tsy fanajana ny vola satria mbola tsy afaka manamboatra vola isika ary mbola any Frantsa no atonta ny vola miasa eto Madagasikara. Noho ny fahombiazan'ity hetsika ity dia mieritreritra ny BCM ny amerina azy any amin'ireo faritany enina.